Miarabantsika amin'izao takarivarivo izao, resaka rova no mba entiko eto indray amin'ity androany ity. Hotokanana ny famotehana ny rova amin'ny faran'ny herinandro izao ao anatin'ny fety fankalazana ny fahaleovantena hono no anaovana izany. Zavatra tena tsy rarina, famotehana, fametavetana, fanotana fady, izay no ankalazaina sy hotokanana. Efa tsy hay intsony ny ilazana ity fitondrana ankehitriny ity. Hatrany am-boalohany dia efa nanohitra tamin'ny herintsika rehetra isika ny tsy kitikitihana sy hanao zavatra tsy fanao eny amin'ny toeran'ny rova, fa dia be dido moa ty filoha efa zatra mpanao lohan-jolahy, manao letreza sy manao lohamboto ity ka dia tsy niaino fa dia ny ataony ihany ny ataony. Efa maro izay ny loza niatra tamin'ity firenentsika ity: Covid, kere, ity ndraiky io fahantrana lalina vokatry ny ady any amin'ny toeran-kafa, ka isaky ny mpiasa ny oeraoera eny amin'ny toeran'ny rova eny, ity filoha ity dia misy manjoa azy foana ary misy manjoa ny vahoaka malagasy. Tamin'ny voalohany ny tena izay dia misy ny Covid, tsahatra, tsy afaka nanao izay zavatra tiany natao teny. Izao indray izy hitokana dia hitsahatra indray satria voatonontonona amina resaka fandokihana lanam-panorenana, izay tsy iza fa ny tenany ihany no nanova sy nampanao azy tamin'izany andro, fa tsy fantany fa basy tifiran'ny tenany ihany ny zavatra nataony, tody tsy misy fa ny atao no miverina, ka ny tsiny dia tsy ho zakany amin'izao fisetrasetrana sy fanaovana dido hanao zavatra mamoa fady izao. Izany rova izany tokoko dia toerana manana ny tantarany, manana ny hasiny ary voasokajy ho vakoka na patrimoine, izany hoe toerana mitahiry ny tantara maha firenena ny firenena iray. Io no toerana nomenana sy nanjakany ireo andriamanjaka izay isan'ny angady nananana sy vinahitana ny fanjakana malagasy ara-tantara, izany hoe lova ho an'ny malagasy tsy ankanavaka, ohatran'ireo rova rehetrarehetra manerana ny nosy. Fa ity dia isan'ireo malaza indrindra satria tao no nomenany sy nanjakany ny mpanjaka farany, izay gadraina sy nahongana izany, efa zatra mpanongana ny Dralampazaha reto moa efa zatra mpanongana, nanongana ny fanjakana tamin'izany ary nanao sesitany ny mpanjaka Ranavalona, izay
ny solotena ary na tonga izany hoe fanjakana na afantarana izany hoe fanjakana mpanjakavavy ny Madagasikara izany. Maro moa ny mifandimby fa izy ny farany tao, ka zany vakoka izany dia tsy azo kitikitihana, tokony avela amin'ny endriny sy ny toetra na izy azy hatrany am-boalohany, ary tsy naizana izy fa ny hoe ty olona rehetra ty no mikitika sy mikarakara izany vakoka izany, fa misy efa taranaka voatokana amin'izany izay nataony ity filoha ity raha nodikain'ny zinga sy ny mena hasina, ary fametavetana manaraka tena tsy azo ekena dia orinasa vahiny Kôlasy izay tsy manao afa-tsy lalana na aiza ny toerana an-taniana na aiza lalana fataon'ny Kôlasy, fa tsy nisy Kôlasy namboatra vakoka izany na aty andafy na aiza na eto Frantsa ny fiaviana. Izany dia efa fametavetana sy fanaovana tsinitsinina ny rovan'ny Manjakamiadana. Ankoatr'izay dia ny vakoka dia tsy azo kitihana fa maro ny vakoka maneran-tany, na ny Ejipta izany na ny Italia na ny Gresy. Vakoka ny sasany efa rava tanteraka, vato na tsangam-bato na rindrina tsingidina, ino no mahavakoka azy, ino no mahatantara azy, ino no tahiry ny tantara nisy tamin'ireny toerana ireny, ka tsy azo kitihana. Io Colisée nalainy tahaka io moa na ny Colisée tena hoe d'origine, izany hoe tena izy any Italia ara, ohatran'ny hoe rava tsy vita ny ilany, fa tsy nisy mihitsy mikitika hoe andao ty ho fenoina, ho averina, ho ampiana sanatria ny vava beton hanarenana sy hanamboarana azy na hanavoazana azy. Vakoka dia mipetraka amin'ny vakoka azy, zavatra ho tafady izany mitondra beton armé eny amin'ny rova izany, any amin'ny vakoka izany, ka na hiodina aiza na ankavia na ankavanana na hoaiza na hoaiza tsisy anaikan'izany mandrakizay, fa tsy maintsy miala eo io rehefa hiala amin'ny fotoana hiala teo io filoham-pirenena io izay tsy ho ela dia halanitsika eo io, adidy masina ho raisitsika izany, averina amin'ny marova azy ny rova. Tsy nisy Colisée izany ao anatin'ny kolontsaina malagasy. Raha hoe hanaovana hira gasy izany tompoko dia tamboho gasy na lapa kianja ohatran'ny kianja masina, ohatran'ny ao Mahamasina no fanaovana hira gasy, fa tsy nisy nanao hira gasy tanatin'ny Colisée izany. Vakoka dia ho asianao jiro sy na legy, asianao escalator, zavatra famitehana anie izany, tsisy fanamboarana mihitsy izany, famitehana tanteraka, famafana ny maharova ny rova. Ka izay no mba hanairako sy hisarihako antsika malagasy mbola mandala izany hasiny sy haja ny maha-malagasy ny malagasy izany amin'ny fitahirizana ireo vakotsika. Io ny antsika efa natao izay amitehana an'io, efa nisy ny fandoroana, izao ndraiky io mbola mivetavetaina sy mipetehitra amina Colisée beton armé,
Ka zavatra tiako mba hisarihana an'izay dia tokony hianatra sy hizatra manao tsihy tsika vahoaka malagasy. Afaka mikapoka latabatra hoe tsy ekenay io, ary mijoro manohitra na tafondro hipoaka na basy hitifitra na isinona ohatran'ny rovantsika ny asina maha-malagasy atsika hatramin'izay, fa tsy hanaovan'olona letreza sy lohamboto lava ohatr'izao ny fiainantsika sy ny tantarantsika malagasy. Ao tsika ho fanana teleferika, ny lalana tsy azo hoanina fa ity teleferika ity mbola zava-doza lavitra no ny lalana tsy azo hoanina, ary tsy azo hoanina lavitra noho izany satria tsika efa tsy ampy ny herinaratra, mbola zavatra mandany herinaratra sady tsy vahaolana, lafo vidy no tsy priorité, izany hoe tsy maika amin'ny fiainan'ny malagasy. Ka tokony afaka hijorontsika, tokony hijorontsika hisakana izany, na io resaka fitokanana io dia tokony ho sakana antsika, tsy ho atao ny fitokanana an'io. Izany teleferika izany tokony ho sakana antsika ny fanaovana an'izany, satria ny volantsika vahoaka, trosantsika ho alohantsika vahoaka no hanaovana an'io, fa tsy volan'ny Rajoelina na ray milanja raha zakan'ny lavitra tsy ao anatin'io. Ka mangataka antsika rehetra manomboka izao, sa hijoro hanohitra amin'ny herintsika rehetra na ino fidonana nikihatra ny zavatra tsy rariny sy zavatra tsy ara-dalàna ohatran'izao. Fa hita efa hatramin'ny taona 2010 nangalana fahefanan-kerin'izao, ary mbola mitohy ny setrasetra sy ny fanaovana tsy rariny mandrakandroany. Ka dia mahereza daholo ny malagasy fa io tsy ho avelantsika eo io, na iodina aiza io na iodina aiza, ho fongorintsika hatramin'ny fakany io Colisée io, ho averintsika maizy azy ny rovo, miala tao ireo ledy sy ny karazany sy ny escalator sy ny andreo, averina amin'ny marova na ahafantarana azy hatramin'izay ny rova Manjakamiadana. Dia manao veloma vetivety antsika menaka amin'ilay fa mafana dia mafana ny zava-misy ankehitriny, fa ngatahantsika amin'Andriamanitra sy ny razana izay manana ny asiny mba hanome sazy faran'izay enzana ny olona mpanitsakitsaka sy mpanota fady ohatr'izao, tsy ho zakany tsiny nataony tamin'ity firenena ity, fanonganam-panjakana miaraka tamin'ny vahiny hatramin'izao famitehana ny vakoka maha-malagasy ny malagasy izao. Mahereza tompo lasy tompo vavy ary manao mandram-peona antsika rehetra indray.